Izaho katolika vita batemy ka raha akory ny anjara toerako eo amin'ny fireneko amin'izany resaka politika izany. Ha? Ino raha novolagniny monseigneur teo igny? Ino koa mahidiran'ny kristianina amin'ny resaka politika? Magaganao ke zegny atsika kristiany koa mba tompona ndraiky sy managna didy amin'ny raha politika. Za koa ny tegna marigna efa empaka ndraiky politika ty. Aloha idagno tanentsika tsara izy ray aman-drentsika nivolagna izy teo fa tsao mba tsy mety hevitrinao zegny. Ny kristianina laïka sy ny politika, ny kristianina laïka sy ny politika. Fandaharagna raha anao eto amin'ny radio Fagniry miaraka amin'ny son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson isaky ny talata sy zoma amin'ny 8:30 aligny na 20h15 tompona ndraikitry sy mpanatontosa frère Yase Florio. Faly miarahabantsika jiaby mpankafisy mpagnaraka tsy tapaka ity radio mamitsika ity dia ny radio Fagniry 105.4 FM amin'izao fotoagna izao. Tonga amin'ny fotoagna agnarantsika ny fandaharagna ny kristianina laïka sy ny politika atsika zao ty ka agnatin'izegny manambahiny maventy atsika dia tsy azovy fa ny ray aman-dreny ato amin'ny diocèse dia i monseigneur Marc Benjamin Ramarson. Faly magnano mbola tsara anao monseigneur tonga soa eto amin'ny plateau ny radio Fagniry amin'izao takariva zao. Magnoloana ny zava-misy iaingan'ny firenentsika misavorovoro ny tontolo politika mitsiry ankelankela tragno egny ny antoko politiky isan-karazany izay samby milaza izy tegna mafoaka. Etsan-dagnina nefa maro ny vahoaka efa leo ka tsy taregny tsony ny teny hoe politika zegny. Satria raha zahavagna ny zava-misy eto amintsika ny politiky dia égale famitapitahagna isan-karazany. Ke eo agnatren'izegny mon père évêque ho anao ino ity politiky ty? Faly miarahaba asika olo raika ziaby afaka mitandre izao fandaharana manokana natokany radio Fagniry amakafakana ny anjara toeran'ny kristianina laïka eo anivon'ny sehatra politika. Ry sika rehetra afaka mitandre an'izao dia faly miarahaba asika tokoa ary mankasitraka asika afaka anana faharetana ieno izao famelabelarana izao. Ny antony dia maro tamitsika no nanantonay na kristianina na sy mpivavaka hoe mba ahoana marina ny hevitra ny eglizy eo anatrehany zava-misy ankehitriny eo anivon'ny politika miatrika ny politika ka izay indrindra no natongana napakevitra anao izao fandaharana izao ary raha misy aza fanontaniana avy amintsika dia alefaso SMS na apetraka nareo ao amin'ny radio dia iezahana ivaliana eto araka ny fotoana mamety azy satria fantatranareo ihany koa fa sy mipetraka eto dego mandrakariva ity mpanomponareo fa manatanteraka iraka maro isan-karazany eo anivon'ny archidiocésika sy ivelan'ny diocèse aza ka manam-paharetana isika zay ametraka fanontaniana fa na izany aza dia iezaka ary sika amakafaka an'izay lohevitra zay azo fitinina hoe ny kristianina laïka sy ny politika, ny eglizy sy ny politika satria milaza miara-mahita isika fa misavorovoro ny tontolo politika eto amintsika amin'izao fotoana izao misoka mafy rahateo ny rivotra entin'ny krizy lavareny zay netrehasika efa taona maro zao ary azo lazaina aza fa raha voana hazo ny fahaleovan-tenitsika dia ohatra niditra amin'ny krizy satria 8 taona izao na zao sika ny fahaleovan-tena fa fahaleovan-tena mankaiza ary fahaleovan-tena manao ahoana ka mahatonga sika aza manontany tena arak'izany voalaza izany ka ilaina tokoa ary ny fifampitezana ny fifanabeazana eo anatrehan'ireo zava-misy zay mifamaofao confusion zay manahirana
ansika besaka tokoa aza ny manontany hoe mbola ilaina ve ny politika ary inona araky ny lazaisika teo ny anjara toeran'ny eglizy eo amin'ny politika ka izay indrindra ary no ezahsika ho fakafakana eto. Voalohany mitombona tokoa ireo fanontaniana avy amintsika ireo ary elantsindry aza fa sy voavaly eto daholy ireny ary fanontaniana maika ary sy azo fina sy afaka ielasika ary tena maika urgent ary sy azo sika difina tokoa ireny sy azo sika ilana ireny fanontaniana reny miatrika ny zava-misy ankehitriny. Miezaka ary sika ao anatin'izao fandaharana izao ifampitaiza ary ametraka tsara ny tena hevitry ny politika ho an'ny eglizy mba sy ampisy fisalasalana sika. Voalohany aloha dia tsara ny milaza fa ny fahitan'ny olona maro ary marina zany dia sadasada sy ary sy azo tokisana aza ny resaka politika ary zay no mahatonga ny hoe ohatra vahafa raha mahita ny eglizy ny kristianina laika mirosaka amin'ny politika. Ny antony dia mahalasa eritreritra tokoa ny zava-misy manodidina antsika amin'izao. Sy anazava momba an'izay loatra aho na isikera ireo mpanao politika zary sy anjarako raha teo moa zany fa anambara zavatra sasasasany ahafahasika manao discernement satria izay ny tena zava-dehibe ho ansika efa indrindra mialoha an'izao fifidianana izao manoloana an'izao propagandy sy fampelezan-kevitra maro isan-karazany izao ka ahaizantsika anana an'izay saina mahafaka manao sivana zay hoe le discernement. Voalohany aloha dia mahasapa isika fa maro dia maro ny antoko politika eto amintsika raha sy lazana hoe misiro ohatra ny anana izy ireo ary profin'izany ny isan'ireo kandida mirotsaka ho président republika. Inona ny dikan'izay? Tena politika tokoa ve no mahatonga an'izay rehetra izay, mahatonga an'ireny antoko politika marobe, mahatonga ny kandida marobe ireny. Samy mahasapa koa nefa ny rehetra ary io dia samy manaiky sika fa angovo hery lehibe ilaina eo amin'ny fiarahamonina ny resaka politika satria ny dikany hoe politika dia polisy ary miampy an'izay hoe tika izay dia sinona izay fa ny polisy dia ny tanàna, ny tika dia ny fahaizana mitady ny soa ho an'ny tanàna ka noho izany tsy mahagagary raha angovo lehibe ny politika satria araky ny averimberina amintsika fikatsahana ny soa ho an'ny tanàna polisy zany hoe la ville ny zay ny dikany amin'ny rafitinina sosotra ary famaritana azy sosotra. Sy misy zany mpanao politika raha ikasaka ny tanàna raha izay tokoa no kendreny ny sy tady zay fomba ahazahoany ny fitondrana ny fahefana mba ahafany mitarika ny olona iroso amin'izay fikasahana ny soa eo anivony tanàna izay. Ka io ary no sy mainsy ho fantatra sika ary zay no ahafahasika mamaritra ary mametraka ny hoe inona ny fepetra rehefa mijery ireo antoko politika sy ireo kandida mitena mikasaka ny soa ho an'ny tanàna ve ireo ary ny tanàna eto moa de mety no firenena mety izao tontolo izao misy azy ka izay natao hoe politika. Ary eto moa dia afantatra sika fa ao amin'ny evanjely i Jesoa dia niteny hoe aoka ho an'ny Sezara izay ho an'ny Sezara ary ho an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Sy hoe sy milaza i Jesoa eto hoe aza manao politika ianareo fa fantaro tsara ny hevitra hoe inona ny politika n'izao tontolo izao izay i Sezara no mitondra n'izay fahendren'izao tontolo izao zay raha fahendrena moana ny an'izao tontolo izao ary
inona ny politika an'Andriamanitra. Ny politika an'Andriamanitra dia ny asoa azarasika fa na nyzao tontolo zao na ny Sezara dia nitady ny fahefana amoretana azahoany ny voninahiny, azahoany izay hitadiaviny. Ka eo indrindrary no sy maintsy mahay manao sivana tokoa isika, satria araky ny lazaisika zay matetika rehefa mahazo ny fitondrana eo am-pelatanana ireo dia lasa hery famoretana ny hafa, indrindra ireo madinika. Ka sy magagary raha noho izay anton'izay leo politika ny akamarosika, maro ny olona sy mety mirosaka isony amin'ny politika satria tsy araka izay tanjony politika zay fa tanjony fitiavatena sy ny fanongorana karena no matetika amin'izeo. Ka besaka aza ny mahavozo sy andray anjara sy mirosaka amin'ny politika satria samy milaza ny rehetra lo ny rivotra politika ka sody ho lo miaraka aminy koa aho. Ka misy aza mihevitra fa mifanohitra amin'ny finoana ny politika satria sy maintsy mandainga, sy maintsy manao risoriso zay teanao politika, nefa sy zany ny fenitra ny mpanao politika ho isika teo satria ny fitadiavana ny soa. Ka raha fitadiavana ny soa ny manao politika dia lavitra ny lainga, lavitra ny risoriso, lavitra ny fitapita. Ka noho izany sy tena mpanao politika zany no hitasika amin'izao fa manao politika ho fitaovana. Io zany ny tokony ho sara ho fantatra sika. Marina fitaovana hoentina azahoana fahefana ny politika fa fahefana hoentina manasoa ny mbe sy ny maro. Ka raha ny etasika nefa dia sy izay fanaovana politika izay fa ny politika ny Sezara no matetika no mitranga amin'izao. Ka aokary iova penitra isika na ny mpanao politika na isika zay vahoaka entina. Ka raha fitinina izay rehetra zay amin'izay dingana voalohany zay satria mbola maromaro no fotoana ifandraisasika eto, dia ny hevitry ny politika amin'izao ary dia efa potika ka mahatonga ny maro sy te ifindrany zay fahalovana zay ka aleony mandositra ny politika. Ka noho izany ary aoka hodiovysika aloha ny hevitra ny politika ary isika ao am-posika ao an-saitsika ao no miezaka manadio an'izay. Zay aloha no azo ambara amin'izao fandaharana manokana izao toizasika amin'ny manaraka izay, ka dia manao mametraka ny mandra-piona amin'sika eto ary dia misodrano ansika ary mampirisika sika hatrany fandrindra amin'izao volany rozery izao ivavaka manokana ho an'ity tanindrazasika ity. Mandra-piona indray ary manao rasa volagna amin'sika ziaby. Velome izay koa no masaka azy naroso antsika mianakavy amin'izao takariva izao, ka manolotro fisaoragna sy fankatalemagna ho antsika jiaby naharitry ny tandregny hatramin'ny farany. Mankasitrikanao koa Monseigneur Remalala nagneky ny vahiny sy nitondra fampianaragna maventy teto amin'ny plateau radio Fagniry tamin'izao aligna izao. Merci Monseigneur. Ny fandaharagna no mifaragna eto fa ny fagnarano antonjam-piamaminao ty dia mbola mitohatra anatrany fa ny tena kosa mametraka velomasaminy tsara amintsika mianakavy amin'ny magnaraka indray ny fotoagnantsika. Ke ho anao managna fagnontaniagna na fagnamariagna agny aza misalasala mandefa zegny amin'ny alalan'ny SMS amin'ity numéro ty 032 72 970 68 032 72 970 68 na magnandefa zegny amin'ny alalan'ny SMS ao amin'ny page Facebook ny Radio Fagniry ekara Radio Fagniry. Misaotra antsika jiaby ary miraro soa ho antsika rehetra. Izaha katolika vita batemy ka raha akory ny anjara toerako eo amin'ny fireneko amin'izany resaka politika izany. Ha? Ino raha novolagniny Monseigneur teo igny? Ino koa maidiran'ny kristianina amin'ny resaka politika? Magaganao izy ke zegny?
atsika kristiany koa mba tompona ndraikitra sy manana didy amin'ny raharaha politika za koa ny tegna marigna efa empika ndraiky politiky ty aloha idagnotaniantsika tsara izy ray mandrentsika ny volagna izy tio fa tsao mba tsy mety hevitrinao zegny ny kristianina laika sy ny politika ny kristianina laika sy ny politika fandaharagna raha nao eto amin'ny radio fagniry miaraka amin'ny son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson isaky ny talata sy zoma amin'ny 8 sy fahefany aligny na 20h15 tompona andraikitry sy mpanatontosa frère Yase Florio Paswabanau yanau anume hainau anai karafa fuzana zaye baharitana zaye bahasaiana zaye bartentena zaye vityavambavake Janau utuki akina nau izai karahai vavaka angali kunona ikatuka anumpo andai antanana Says mami nai zani tukunu weglisi ulu teluna zani eglisi tauna de manta